Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, ry rahalahyko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadosoany dia hamonjy fanahy ho faty sady hanarona eloka be. Amen. Vavaka isika. Indriny amaro ny soa nomenao anay ry Raitsotoa, dia ny fahavelomana katratra ty andro an'io ty indray. Miarabanao ampanetretena reto mpanomponao, manoroka ny tongotrao masina. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Haidiny indray Jesosy ny fanainao masina ao aminay tsiraray avy. Azahoanay mandray ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Dia mitenena raha Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao, fa voninkahananao izay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao, no angatahana isanaovana izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho an'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona izay mampiatrano an'i Kristy Jesosy amin'izao vatsim-panahy maraina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hiaingantsika dia amin'ny bokin'i Jakoba, Jakoba toko 7, andiny 17 ka hatramin'ny 20. Livre de Jacques chapitre 3 verset 13 à 18. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehatra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy vikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mianahana na mihatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mampiseho toe-javatra tena mahavariana sy mahatalanjona, izay zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity, indrindra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tontolon'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izany indrindra no mahatonga ny Tompo sy ny tenin'Andriamanitra hiteny sy ilaza amintsika hoe meteza ho kristianina mora lamina. Meteza ho kristianina mora lamina. Azo sokajiana roa mantsy ny tontolo ny zanak'olombelona, dia n'izao tontolo izao sy ny ao amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe resaka fitondran-tena no lazaina sy tiany ny tenin'Andriamanitra ho tsindriana mazava tsara. Matetika rehefa jerena ny tontolon'ny olombelona izay milaza fa mpino an'i Jesosy Kristy, dia any indrindra no toa ahitana ny fitondran-tena n'izao tontolo izao, fa tsy izao tontolo izao izay nieritreretina, fa manao an'izany fitondran-tena izany. Satria nahoana? Misy ny fampiandaniana, ny tsy fananana fahendrena araka an'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fa maninona ary izany no zava-miseho sy mitranga eo amin'ny tontolon'ny kristianina? Satria mbola tsy natolotry ny olona izay milaza fa kristianina teo amin'i Jesosy Kristy tanteraka ireo alemeny izay manosika azy hanandratra ny tombotsoany manokana. Ilay fitiavan-tenany tsy misy fahendrena,
no entiny eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra na ny firaisan'ny mpino an' Jesosy Kristy Tompo. Ny fahendrena eo amin'ny olombelona mantsy dia araky ny ety an-tany fotsiny, izany hoe mandoto izay zavatra masina sy izay avy amin'ny fanahy masina. Ny faharoa indray dia ny fahendrena araky ny an'ny demonia, izany hoe ny demonia no manome azy araka ny voasoratra ao amin'ny Timoty 2:4-1 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiembotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. Vokatry n'ino izany rehetrarehetra izany? Noho ny tsy fitiavan'ny olombelona na ny kristianina ny fahamarinana, mifankamamina ny fampianarana tsy ara-baiboly fa miorina amin'ny finoan'olombelona. Tsarovy ry avako malala izay milaza fa kristianina ny teny iray tsy misy fahendrena, tsy misy fitiavana, fa feno fankalana, dia andresy afo miredareda ary andoro sy andrava ny asan'ny Jesosy Kristy Tompo, satria efa rakotry ny tsy fitiavana sy fankahalana ary firerehana ny fony izany olona izany. Ary dia izay natsoina hoe kristianina tsy misy fahendrena. Nefa rehefa manana fahatahorana an'Andriamanitra ny kristianina nampino iray ary mangataka ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, dia afaka hanahaka sy hamono ny afo ny fankahalana, andrava ny korotana sy ny ady, ary koa anapotika ny fandravana izay entin'ny devoly eo anivon'ny firaisana na ny fiombonan'ny kristianina. Tsy amin'ny alalan'ny rano izany fa amin'ny alalan'ny fahendrena noho ny fankatoavana an'Andriamanitra izay manome hery mahery vaika ahatonga ny fitiavan'i Jesosy Kristy anjaka sy anapaka. Inona ary ny toetra tokony ananana sy hamaritra ny tena kristianina? Tsy manana ary tsy ampy fahendrena ny kristianina fa mandeha amin'ny herin'ny tenany, ny fahalalany, ny vola aman-karenany, ary izay indrindra no mampiseho fa tsy toe-tena na toe-panahy kristianina nandray an'i Jesosy izany, fa tokony fanohatra amin'izay ny tena toe-po, toe-panahy, toetra amaritana ny tena kristianina. Manome ohatra amin'izany ny bokin'i Jakoba 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy: ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Izany hoe mila mangataka fahendrena izany izay milaza fa kristianina marina. Fa rehefa mangataka io fahendrena io kristianina dia manaiky ho tarihan'ny fanahy masina, ary izay no hahatonga azy ho kristianina mety halamina eo anivon'ny sahan'Andriamanitra, eo anivon'ny asan'Andriamanitra. Tsy misy tsony ny faniriana dia hanana aja, fa namarina tena mihoatra noho ny hafa, fa lay fitiaka pea no manjaka. Dia mazava ho azy fa misy ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra izay miainga avy ao amin'ny voa sy ny foa, ary miteraka ny fitiavana, mampisy ny fihavanana ary mampitoetra ny fandeferana, ary dia lasa kristianina mora lahatra, lasa olona be famindram-po dia miteraka ny voka-tsoa. Tsy misy tsony ny fiatsaram-belatsia amin'izay eo anivon'ny kristianina sy eo anivon'ny sahan'Andriamanitra sy ny asa fanompoana,
fantanteraka kosa ny fahamasinana arai ny toepanahy sy ny toetsaina amin'ny fahamarinana. Anio ry avako, raha mbola mitoetra ao anatintsika na mbola iainantsika ny toetra hoe kristianina tsy mora lamina, dia andeha angataka ny fanahy masina hanome antsika ny fahendrena, azahoantsika anaraka ireo voalaza ny Tompo Jesosy araka ny nambara teo aloha ireo, dia ahatonga antsika tsiraray avy andova ny fiainana mandrakizay. Mbola tsy tara fa meteza antsika tsiraray avy ho kristianina mora lamina. Amen. Vavaka isika. Sotra Jesosy, noho ny amin'ny teninao, mampatsiahy anay Jesosy fa tokony ho kristianina mora lamina izay tsiraray avy. Hitanao mantsy Jesosy fa ao amin'ny toerana izay natanterana ny asa fanompoana sy ao amin'ny sazy andranao ny kristianina tsiraray avy, dia ao tokoa anie no miseho ny toe-po sy ny toe-tsaina sy ny fitondran-tena n'izao tontolo izao Tsy hita ny maha-kristianina, tsy hita hoe nino sy nandray an'i Jesosy Kristy Tompo andray sy anapaka ny fiainany, ny tsiraray avy, fa dia manao izay tiany ataony. Androany ianao Jesosy dia miteny aminay sy milaza aminay fa aoka izay tsiraray avy ho kristianina mora lamina eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny asanao, eo amin'ny fanompoana. Ary raha mbola tsy anananay izany, dia aoka ny fanahy ny fahendrenao anie, hirotsaka ao anatinay tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hahatonga anay ho kristianina mora lamina amin'ny andro sisa iainanay. Dia ho tanteraka aminay Jesosy ny tsodraninao masina manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Mankasitraka rylay tompony fandaminana, mitsoka anao rylay feno fahendrena. Aleluia. Amen.